Miatrapatsika rehetra, Lian-Sorasoanarivo ny anarako, nahazo master 2 en biochimie, biodiversité et santé tao amin'ny université d'Antananarivo ary hanohy ny fianarana ao amin'ny sciences zoologie et biologie animale. Miasa ao amina ONG miaro ny biby mitady holantamingana eto Madagasikara ary ny asa sy ny fikarohana izay ataoko dia mifantoka amin'ny fiarovana ny sokatra an-tanety iray izay antsoina hoe angonoka na Astrocheilus unifora. Misy karazany 5 tokoa ny sokatra an-tanety hita eto Madagasikara ary ny 4 amin'izy ireny dia tsy hita afa-tsy eto Madagasikara irery ihany. Fantatritsika fa manodidina ny 80 taona ka hatramin'ny 100 taona eo amin'ny ankapobeny ny taom-pahaveloman'ny sokatra. Any anaty ala no tena ahitana azy ary ravin-kazo sy zava-maitso no tena fihinana. Fantatrareo hoe fa tsy azo ompiana ny sokatra raha tsy mahazo alalana manokana? Mampalahelo anefa fa miaina dia miaina tokoa ny isan'izy ireny any anaty ala ary voasokajy ho isan'ny biby mitady holantamingana izy ireny. Ny fahasimban'ny ala sy ny torohala fa indrindrindra ny fandranana sokatra no tena mahatady holantamingana azy. Sarobidy tokoa ny sokatra satria na ny vahiny aza dia sa mividy lafo an'izy ireny. Koa andeha ararovantsika izy ireny mba ampisintona ny vahiny sy ny mpizahatany ho tonga eto Madagasikara ka ampitombo ny toe-karenantsika amin'ny alalan'ny fizahantany. Izay indray aza no azoko hifampizarana amintsika rehetra androany ka mandra-pionandray ary io.